Amen, amen. Tonga amin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Tonga amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra saorantsika ny Tompo nahavitantsika ny tapany voalohany sy ny faharoa dia ny vavaka sy ny fiderana. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiaino ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Hivavaka tsika alohan'izay tenin'Andriamanitra izay. Ny Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino. Saotranao aho Jesosy ao ny fanatrehanao sahady izay efa miaraka aminay eto. Saotranao ihany koa satria ny fanahinao masina narotsaka ao aminay, hitari-dalana anay ary indrindra hitoetra atao anatinay. Satria izay no vazy, izay no tempoly, izay toeranao Jesosy. Ko avy mitenena anao fanahy masina ho anay, ho an'ny tenanay, ho an'ny mpiaino tsirairay avy ho anay ihany koa. Jesosy ho avy mitenena fanahy masina ho vavonika ianao izay. Tenena fanahy masina, sokafo ny masom-pananay, sokafo ny sofinay, andre ary andray ny teninao Jesosy amin'izay rehetra tianao ambara. Misaotra Tompo, amen. Alleluia, amen. Ny anjaran'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany dia atao amin'ny Hebreo. Hebreo 12:20 ka hatramin'ny 17:20. Izay tenin'Andriamanitra efa fantatsika tsara. Amen. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Alleluia. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo. Ary mitandrema tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro, fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka any Esau izay nivarotra ny fizokiana azo ny hanina indray-mbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha ta handova ny fitahiana izy dia nolavina, fa tsy nahita izay hibebahana izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Amen. Alleluia. Izany ny tenin'ny Tompo anjarantsika androany dia minao fa manana anjara zaho sy ianao ao anatin'izay. Halleluja. Ary tsy teny hoe vaovao amintsika fa tenin'Andriamanitra efa haintsika tsy anjery. Raha mivavaka nangataka ny voanangataka fotsiny ny fisaoran'Andriamanitra dia io tenin'Andriamanitra io no tsy nafaka teo ambavako. Amen. Halleluja. Ny tokony ho fantatsika zany hoe maha-Andriamanitra fitiavana n'Andriamanitra satria izy Andriamanitra fitiavana. Satria izy Andriamanitra fitiavana. Amen. Dia indraindray zany tsika hoe mieritreritra hoe le fitiavana zany, eritreretintsika hoe izay fitiavana zay hoe dia hoe afaka manao izay tiantsika ataotsika. Halleluja. Ny fitiavan'Andriamanitra izay nanomezany ny zanan'ilay tokana ho faty hisolo atsika, nomeny ny zanan'ilay tokana ho faty hisolo ahisoanao. Amen. Ka mba mazava amintsika zay hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Izay no lazaina amin'ny Jaona 7:9-9. Amen. Dia izay fitiavana izay zany nomeny ilay zanany, nomeny Jesosy Kristy Tompo ahatonga atsika tsy ho very any amin'ny helo, ahatonga atsika zany tsy ho amin'izay fahotana izay intsony. Satria hitantsika ny tantaran'ny fariseo, ny mpanorandalàna, ny Israely nanota, namono biby isan'andro, isaky manota manao mifanaritra mitondra biby, dia nohon' izay zavatra zay zany, nohon' izay hoe isy biby hovonoana foana zany isaky manota izy ireo misy ondry dia efa lasa fahazarana ilay izy, efa fahazarana. Amen. Izay tafiditra any an-tempoly efa lasa fombafomba. Dia nidina mihitsy Andriamanitra naniraka ny zanany
ho vita indray mandeha hoy izy ao meobereo izy milaza an'izay ihany koa. Toko fahafiry izy iny injatsy bereo toko fahavalo angamba non ity ihany akaiky eto ty ihany izy milaza an'izay. Tasao mbola omeko atsika rehefa azoko. Izany hoe rehefa izay zany noho izay zany de naniraka ny zanan'ilay tokana izy de Jesosy Kristy tompo hoe ho vita indray mandeha ny fahotan'le olona rehefa manota zany le olona tsy mitondra biby tsony fa makany amin'i Jesosy. Alleluia. I Jesosy zany tonga anafaka atsika amin'izay fahotantsika zay. Alleluia. Amen. Ka any zany zay biby le teo aloha natao fanatra sisa de efa tsisy tsony zany ankehitriny. Fa Jesosy no nanolotra natao hosorona ho fanavotanay soanao. Amen. Dikan'izay zany le lalàna tsy tonga Jesosy handrava ny lalàna, tsy tonga handrava ny lalàna io izy. Patrivao na le teny fanahy masina. Tsy tonga ao izy handrava ny lalàna, zay ny teniny Jesosy tamin'ny fariseho, tamin'ireo olona marobe zay nanatrika azy. Amen. Tsy tonga izy handrava ny lalàna fa anitra ny fihavanantsika amin'ny iray. Amen. Ka noho izany zany le lalàna tamin'izay raha manota ny zanak'Israela de hitantsika fa vonoina ho faty. Rehefa manota le olona de vonoina ho faty. Amen. Dikan'izay zany izay lalàna teo zay tsy hoe niova, tsy hoe niova rehefa tonga Jesosy, fa le fanatitra zay nodorana tsy omby tsony izay nosoloan'i Jesosy ny tenany. De dikan'izay tsika zany tsy afaka milalao fahotana ihany koa. Tsy hoe rehefa tonga Jesosy dikan'izay malalaka amin'ny rehetra afaka manao zay tiantsika atao. Tsia. Ty tenin'Andriamanitra ty tsy miova ao masina io mandrakizay. Ty tenin'Andriamanitra ty tsy azo analana, tsy azo anampiana, tsy azotsika ampipina, tsy azotsika amboamboarina. Hoe zay tiako no atao amin'ity tenin'Andriamanitra ty. Amen. Zay halako zany zay manandrify anahy tsy ho teneniko. Tsia. Ny tenin'Andriamanitra de atao hanitsy, atao hanova, atao hanamboatra. Zay ny tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra no rano manadio atsika. Ny tenin'Andriamanitra no manadio atsika, manasa atsika. Alleluia. Manasa atsika, mahatonga atsika handiny tena ny tokony ataontsika sy tsy tokony ataontsika. Ka tsy azotsika amboamboarina. Fa zay voasoratra de voasoratra, zay voalaza de voalaza. Amen. Ka le lalàna hatramin'izay tsy hoe miova rehefa tonga Jesosy. Hoe tsisy tsony le hoe vonoina rehefa manota ny zanak'Israely ary hitantsika tratratra zanak'Israely ny hitantsika ny zanak'Israely rehefa ny monimonina tezitr'Andriamanitra de ny kapon'Andriamanitra tonga ny fandringanana sy ny sisa. De ihany koa nisy nangalatra amin'izy ireo. Nisy nangalatra iny nangalary ny volafotsy le anankiray iny de ny vonoina ho faty le olona nangalatra. Amen. Ny vonoina ho faty le olona nangalatra. Amen. De tsika koa kehitriny ina mahatonga le fandringanana ho avy noho ny fahotantsika diso tafahoatra loatra. Amen. Dikan'izay tsy miova le tenin'Andriamanitra ato. Andriamanitra tsy tia fahotana, tsy milalao amin'ny fahotana. De tahaka an'izay koa zany ankalako an'le fanazavana tahaka an'izay ihany koa. Tahaka an'izay ihany koa zany hoe tsy mafana masina. Andriamanitra Jesosy tsy azo vazivazintsika zany izy. Amen. De tahaka an'izay le lehilahy anankiray rehefa izy zany nangalatra le volafotsy volamena izy iny ary amin'ny testamenta taloha izy milaza azy de novonoina ho faty le lehilahy satria nanota. De izay zavatra izay zany tsisy tsony raha ohatra ka taty amin'ny androntsika ankehitriny rehefa ny olona manota zany tsy hoe vonoina tahaka an'iny tsony. Tsy tonga de hoe vonoina satria nanota ianao.
Fa rehefa nanota ny olona anankiray ka tsy nibebaka, tsy nandeha izy nanantona an Jesosy, tsy nibebaka, dia iny fahotana iny mitondra fahafatesana ho azy, fahafatesana ara-panahy tsy fahafatesana ara-nofo. Satria tamin'ny andron'ny lalàna dia vonoana fahafatesana ara-nofo mihitsy, vonoana eo no eo ny vao manota. Dia tahaka an'izay ihany koa nandringanana an'izy ireo rehefa nimenimenina tamin'ny tsisy rano, nimenimenina tsisy sakafo, dia niringanan'Andriamanitra tamin'ny aretina. Ao ihany koa nimenimenina tamin'ny Mosesy, nimenimenina tamin'ny Mosesy satria tsy natokany Mosesy izy ireo hoe manina zay nentina roaty anefitra. Dia nandringana tezitra Andriamanitra, dia izay olona nanohitra ny Mosesy dia nisokatra ilay tany dia maty velona tany amin'ny fiainantsika, tonga dia izy eo nirodana ilay tany nisy azy dia nilentika dia nakany any amin'ny fiainantsika. Amen. Zany hoe Andriamanitra tamin'ireny zany fotoana izay tonga dia direct izy mamono zany amin'izay fahotana zay. Fa rehefa misy kosa mahatsapa-tena mibebaka dia hitantsika fa miaino izy rehefa mibebaka mifotsika tokoa. Hitantsika Davida nanota nibebaka, hitantsika ry iza daholo ireo mpanompo-ndreo rehefa misy fahotana dia manantona mibebaka dia mamindra fo Andriamanitra. Kanefa mila fantatsika hoe misy fiantraikany foana ilay fahotana ataontsika, misy fiantraikany ilay izy. Amen. Ka rehefa taty amin'ny andron'ny fahasoavana zay zavatra zay, tonga Jesosy dia tsy foana ilay Andriamanitra tsy tia fahotana. Izy toujours Andriamanitra tsy miova masony mandrakizay, tsy foana iny. Fa ilay hoe ilay olona rehefa nanota sy ny sisa dia vonoana eo no eo, iny zany no tsy izay intsony rehefa amin'izao androntsika zao. Fa resaka ady ara-panahy rehefa miandrontsika zao. Na nanota zao nandainga na nangalatra dia izay zavatra zay miatraika amin'ny fanako. Zany hoe na dia tsy hitako maso izay zavatra zay, na velona ihany ny nofoko, ny fanako efa maty. Amen. Zay zany mila hoe fantatsika. Fahafatesana ara-panahy zany ankehitriny. Zay ilay tena ratsy be satria mety hoe mandeha ihany tsika, tsy eritreretintsika hoe zany efa maty ara-panahy na mandeha eny. Na efa mandeha mivavaka fotsiny fa efa ny fanako efa maty. Amen. Satria za miaina amin'ny fahotana. Alleluia. Fa mila fantatrao zany hoe izao ny fahotana nataoko, izao ny fahotana nataoko tamin'ity androandro ity, za nanota, za nandainga, za nangalatra, za nijangajanga, za namono olona. Dia mila hibebanao tsirairay ireo amen nanatonanao an Jesosy. Fa raha ohatra ny ray ny bebanao nefa ny sasany tsy nibebanao dia iny tsy maty, tsy voafafa iny, fa iny mikondane anao iny. Iny hitsarananao iny, tsy afaka miala ianao. Ny fananao zany efa any, efa maty, efa voafatotra ny fananao amin'izay fotoana zay. Izay zany le fahafatesana ankehitriny, le fahafatesana ara-panahy. Any ka be ny fahotana ataon'olona, sahalan'ny hoe tsy miraharaha ny olona, satria tsy maty toy ny tamin'ny andron'ny lalàna. Tahaka ny tamin'ny andro taloha tonga dia vonoana ho faty, dia matahotra mangovitra ny zanak'Israely, matahotra raha vao manota, manjoretra. Amen. Fa ankehitriny manao izay tiany atao satria mbola manana fotoana, men'ny Jesosy fotoana 40 ans, 50 ans, 55 ans, ça dépend, ça miankina amin'ny andro iainantsika, miankina amin'ilay fotoana ialantsika amin'ity tany ity. Dia milalao fahotana ilay olona. Amen. Nefa tsy fantatsika ny ambadika an'izay amin'izay. Amen. Le fahafatesana rehefa avy eo. Le fahafatesana rehefa avy eo zany. Amen. Dia hoentiko amin'izay le fahazavana ato amin'ny Hébreux 12:20. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mizaha, mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasina fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy hahita ny tompo. Jereo fa misy teny anankiroa eo. Mizaha hoy izy mitady fihavanana. Ray fihavanana, faharoa fahamasinana. Amen. Le fihavanana dia afaka mihavana amin'ny olona rehetra, na io mpangalatra io mihavana amin'ny olona, na io mpamono olo mihavana amin'ny olona rehetra. Manao soa amin'ny olona izy, so tsy fantatra ny zavatra ataony. Ny olona mpanao skidy sy ny sisa, mpamosavy sy ny sisa, dia hitanao tena tsara. Raha ny mpamosavy tsy fantatrao mihitsy izy hoe mpamosavy. Tena manao soa aminao izy, ny hariva izy fahavalonao. Amen. Fihavanana
Ny fihavanana le teneniko eto zany tiako voalohany indrindra azavaiko. Na ny Taolo ny teny anio, na ny Malagasy manome ohabolana hoe iny le momba ny fihavana efa tsy tadidiko intsony. Izay mahavangivangy tiakavana. Mahavangivangy de nefa misy manohitra anio koa hoe fihavanana ihany izy, avatena izy Jerahamonina. Mbola fihavanana ihany zay. Avatena izy Jerahamonina ary izay izay mahavangivangy tiakavana. Raha tianao havanao io vangivanginao matetika. De izy avatina koa izy Jerahamonina, ohatran'ny fanohitra am'le teo koa. Dikan'izay zany le havanao izy fa le izy avatina izy Jerahamonina, tsy afaka miaraka de hoe isan'andro ity foana ianao ity foana satria hoe havanao izy. Avatina izy Jerahamonina satria misy dikan'izay zavatra zay. De miteny koa izy zay mahavangivangy tiakavana. Mahavangivangy zany hoe tsy matetika zany, tsy isan'andro zany. Amen. Ka le hoe fihavanana zany afaka mihavana amin'olona rehetra atsika. Mihavana amin'ny olona rehetra. Ny olona rehetra mpihavana, ny olona rehetra vao mifankahita, na ny olona mpisotro toaka, mpijangajanga de mahay mihavana tsotra tena hitanao hoe ty izy miresaka aminao, mifandray aminao, miditra atsanao sy ny sisa. Fa manaraka an'izay miteny amin'izay ny tenin'Andriamanitra hoe ary fahamasina fa zay tsy manam-pahamasina de tsy hitan'ny Tompo. Halleluja. Zay le mampiavaka atsika amin'izao tontolo zao. Izao tontolo zao mihavana amin'ny olona rehetra. Kanefa tsy manam-pahamasinana. Amen. Le fahamasinana, le fijangajangana, le fisaona toka, le lolopo, le adiady, le resadesaka, le fosafosa, le fiatsaram-belatsihy, reny le tsy fahamasinana. Le mandainga, le manao zavatra ambadibadika, le kolikoly, reny le tsy fahamasinana. Amen. Ka ny olona zao tontolo zao nefa tsy mampiasa an'izay rehetrarehetra zay. Nefa izy mahay mihavana. Nefa izy mihavana amin'olona rehetra. Amen. Na ny kristianina hihavanana, niza hihavanana. Amen. Fa ny kristianina mihavana atsika amin'ny olona rehetra no sady mandeha amin'ny fahamasinana. Amen. Tsy mitovy ireo. Halleluja. Tsy mitovy mihitsy. Tsika tsy afaka anaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Zay voalazany ao amin'ny Romana 12:20. Aza manaraka izy ny fanaon'izao tontolo zao. Fanaon'izao tontolo zao mihavana ho izy naman'izao rehetrarehetra zao. Tsika naza tamin'izao tontolo zao tiako hihavanana daholo ny rehetrarehetra zao. Nefa zaho mijangajanga. Nefa zaho mbola miavinavina. Nefa zaho mbola maro ny toetrako. Fa rehefa zaho kristianina nandray an'i Jesosy zany, amen, de dikan'izay mihavana amin'ny olona rehetra, fa tandremako ny toetrako. Mila masina za, zay le fahamasinana anatiny. Hita amin'ny fahamasinana anatiny manko. Amen. Halleluja. De mihavana fa tsy voatery araka ny ohabolana teo. Tsy voatery ianao isan'andro satria hoe atao hihavana amin'olona rehetra anao, hihavananao na ny satanista, hihavananao na ny sorcier, hihavananao na ny mpangalatra, hihavananao na iza na iza. Tsia. Amen. Namanao izy resahanao, fa tsy voatery ho relation matetika aminao satria hanimba ny ara-panahinao. Tsy manana ady aminy ianao, tsy manana fo maloto aminy ianao, na de fantatrao ny zavatra ataony, na de fantatrao izy fa mpijangajanga, na de fantatrao fa mpangalatra, na de fantatrao izy mpamosavy, na fantatrao inona ny toetra ny asa ataony, de tianao izy satria ianao hitady fanahy ao amin'i Jesosy. Tianao izy, fa ianao tsy miray tsy kombakomba aminy, fa ianao tsy miray dia aminy. Amen. Halleluja. Namanao izy rabanao hitanao, iresahanao izy hitanao. Amen. Fa tsy voatery ianao hifanososa aminy. Le fihavanana averiko foana, le fihavanana de le fonao madio. Tsy manana ratsy fo ratsy na amin'ny fahavalonao ianao, na amin'izay olona tsy tianao. Amen. Zay le fahamasinana anatiny. Le fahamasinana anatiny, fahadiovam-po, fahadiovana.
na amin'ny olona fantatrao nanao ratsy ianao, mila madio am-po aminy ianao, mila mamela ny helokiny ianao. Amen. Alleluia. De eo amin'izay hiditra amin'le fahamasinana antsika, le fahamasinana de le fonao hiditra amin'ny fotsika voalohany, le fonao izay ny azavaiko teo hoe mila madio anao amin'ny namanao, mila manana fo madio anao amin'io rahavavinao io. Amen. Satria mandeha any am-piangonana ianao mivavaka, nefa misy rahavavinao halanao, misy mpiara-miangona aminao mbola fisafisainao, misy mpiara-mivavaka aminao mbola haratsianao, tsy manana fahamasinana anao amin'izay fotoan'izay, fahamasinana anatiny. Tsy manana fahamasinana anatiny, le fonao amin'izay fotoan'izay mbola maloto. Ny fonao amin'izay fotoan'izay mbola mila diovin' Jesosy, mila ny Jesosy bebe kokoa ny fonao. Amen. Izay le hoe fihavanana, mihavana ianao, mihavana amin'olo anao, tsisy fonao arakaraka, tsisy zavatra pentinao anatin'ny fonao. Amen. Mandeha ianao, mandeha ohatra ianao, tsy haiko hoe aiza ny alenao, any amin'ireny ohatra hoe namanao, tsisy olona tokony ho alanao, satria tsika tsy mana fahavalony izan'izy. Amen. Satria zavapoana le hoe andehananao mihavana amin'ny zavapoana ny vavahanao, nefa ny fonao maloto. Zavapoana ny vavahanao, hoy izy anao tianao ny olona rehetra, nefa ianao misy olona halanao anatin'ny fonao. Amen. Ka miaraka reo, miaraka ny fihavanana sy ny fahamasinana. Misy ny olona mahay mihavana fa ety molitra ny fotsiny, amin'ny lelany fotsiny izy mihavana, fa anatin'ny fony izy maloto. Tsy mety, tena tsy mety. Amen. Alleluia. Tsika zao mandeha mankany am-piangonana mivavaka tsika, na miara-mivavaka atsika amin'ny groupy, nefa misy olona mbola hialona atsika, misy olona mbola hiatsara atsika velatsy, misy olona mbola nana atsika lolo-po. Avelao aloha le vavaka ataotsika. Amen. Avelao le vavaka ataotsika. Amen. Mila madio ny fotsika. Alleluia. Mila madio ny fotsika. Tsy tokony hanana atsika zany fiatsaram-belatsiana amin'iza na amin'iza. Raha misy olona nanao alahelo, atsoy le rahavavy, atsoy de teneno de miresaka. Amen. Miresaka. Alleluia. Fa na inona ny zavatra ataon'io rahavavy io, na inona ny plasy misy azy, na inona ny fihetsika, na inona anazy sy Jesosy zany, zay le mahatonga antsika tsy tokony tsika hijery olona. Satria tsika raha vao mijery olona, io fotsika io maloto automatique. Io fotsika io tonga de mankahala, io fotsika tonga de mitsara. Satria ny fo ao, io no voalohany idiran'ny Satana. Ohatra zao za manao ohatra hoe ivelany aho de manao robe be, manao saron-doha, zavapoana io raha ohatra ka maloto ny foko. Zavapoana ny akanjo anaovako hoe manao robe sy ny sisa, nefa za tsy madio am-po. Amen. Ria, fa le fonao aloha maloto, madio aloha voalohany indrindra anatin'ny fonao ao, madio ny ao anatinao. Amen. Azonao antoka tsara, ivoaka ety ivelany io. Amen. Fa na ny rahavavinao ohatra misy teny tafahoatra kely, teny anao ohatra, de fa tezitra anao, de fa iny tsy afaka ao anatin'ny fonao ao. Mila ny Jesosy ny fonao, tena mila ny Jesosy aloha. Raha mbola le tsy manana ianao, mora le fahatezerana, tonga de miakatra, tonga de le mamaly, tonga de le mifamaly, tonga de mitady. Tena hitanao hoe tsy voatananao ny fonao. Tsy mety, tena tsy mety, satria zavapoana na ny vavaka ataonao, zavapoana. Amen. Mila amboarin' Jesosy io fotsika io. Io zava-dehibe io fotsika io, mila madio voalohany indrindra io. Zay tsika vao mahay mihavana amin'olo rehetra. Zay vao hoe mihavana amin'olo rehetra tsika. Fa raha io fotsika mbola tsy haitsika manamboatra an'io, tsy mahay mihavana amin'iza n'iza tsika. Satria tsy voafehintsika ny tenin'Andriamanitra hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, tiava ny fahavalonao, mivavaha an'izay manenjika anao. Tsy voafehintsika, io tsy voafehintsika. Efa bazin'ny fitiavana io, bazin'ny fitiavana ny fotsika. Amen. Ka mandainga atsika raha mivavaka, nefa tsika te hiavana amin'olona rehetra, nefa tsika vao misy zavatra kely midona de na ny mamela heloko tsy vitatsika, andeha hifona amin'iny tsy vitatsika amin'iny olona iny, amin'iny rahavavy iny na rahalahy iny.
Amen. Ka mila madio ny fototra raha voalohany indrindra tahakin Jesosy ahaizanao mihavana amin'ny olona de ny fo madio. Ny fo madio. Amen. Ary tandremana mijery le fihetsikin'olo. Tandremana le mijery le toetran'olo. Bakiko ny vatotoko fafito. Satria raha voenao mahita kilemany hafa, automatique ianao tonga de le mankahala olona, automatique satana miditra anatin'ny fonao. Tsika ne miady ara-panahy. Ady ara-panahy zao vanandro enantsika zao fa tsy ady arano le ady aranofo tiako tenena le hoe tonga de hoe le nazavaiko teo. Tamy andron'i Jesosy tamy andron'ny zavaty zanak'Israely tonga de hoe le vononao faty. Zany hoe vonoana eo eo. Nofo tonga de eo no eo zany Andriamanitra tonga de mampiatra. Fa am'izao vanandro enantsika zao de le fanahy. Miady amin'ny fanahy tsika, fanahy tsy hita maso. Zany hoe le devoly tsy hitanao maso fa ny manodidina anao ampiasaina. Na ianao ary afaka ampiasaina rehefa tsy mitandrina. Na izaho afaka ampiasaina rehefa tsy miambina nisy varavarana sokatra ao de miditra izy. Alléluia. Vakiko ny Matthieu 7, aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. Ary araka ny ohatra ataonareo no anoharana anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao de tsy mba tsaroanao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka aho hanaisotra ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Ripy atsara velatsy. Esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amizay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalanao. Amen. Mazava le tenin'Andriamanitra. Ripy atsara velatsy izy Jesosy. Antsoin Jesosy ripy atsara velatsy tsika. Raha ohatra ka ny atsika aloha tsy vitatsika. Le tsika mbo tsy haitsika manao akory ny atsika vao miteny ny hafa. Vao maka ny sombokazo eny amin'ny hafa ny amin'ny raha vavintsika sy ny raha latsika. Ianao aloha diovin Jesosy voalohany. Ianao amboarin Jesosy hamasinina. Hamasinina ianao aloha. Masina ianao afaka ampiasaina. De tsy andeha tsara ny hafa nefa ianao na de hoe ampiasaina. Na de hoe ampiasaina ary tsy andeha tsara ny hafa. Fa le mivavaka ao any hafa. Mitondra le ny hafa ao amin'ny Jesosy, ampalala azy ny marina. Amen. Tsy anjarako mitsy tsara ny fiainany hafa. Tsy anjarako raha za tany amin'izao tontolo zao. Raha za tany amin'izao tontolo zao ny toetrako de mijery ohatra misy olona ohatra nanao zavatra anah de ianona de zao nataony anahy. Lasa mandeha amin'ny rahavavy anankiray. Mandeha amin'ny namako anankiray de miteny hitanao zao ry nataony anao anahy. Zao nataony anahy. Zao ny teneniny anahy. Tena tsy mety amin'izay. Nefa zaho koa manao zavatra tsy mety amin'ny ohatra. Amen. De avy eo iny rahavavy iny mandeha miresaka any aminy. De avy eo tonga le ady. Amen. De zay fiainana tany amin'izao tontolo zao zay tsy tokony ho fiainako tsony, tsy fiainanao tsony rehefa ao amin'ny Jesosy, rehefa atsika ao amin'ny Jesosy. Amen. Le fahamasinana zany. Fahamasinana zany rehetrarehetra zany. Fahamasinana io fonao io. Le fonao. Amen. Ka evite vatsika zay zavatra zay, mila aza mitsara ho izy ny tenin'Andriamanitra, ho izy ny tenin Jesosy amintsika. Aza mijery ny sombokazo, aza jerena le falemeny hafa. Ianona tia menimena, ianona ohatry zao. Ary ianao rehefa miaraka amin'ny olona tahaka mpiteny manahaka an'izay de anisany koa ianao. Amen. Halleluja. Manimba, tena manimba. De tsy hihavana amin'olona mitsy. Le clé-ny hoe mihavana amin'olona rehetra fahadiovampo aloha voalohany indrindra, fahadiovampo. Satria tsy hihavana amin'olona mitsy ianao raha tsy madio fonao. Fo zay. Hiditra amin'ny lela tsika. Le lela efa anatin'izay ihany koa ny lela. Mifampiankina foana manko reo, mifampiankina. Alléluia. Ny lelantsika, amen.
tandremana ny lelantsika, hamasino ny lelantsika, satria masina ny Andriamanitra tsika, masina. Fanahy masina tsy mitoetra ao anatiny misy tsika na mivavaka mangataka ny fanahy masina, nefa tsika avy nandainga, tsika avy niteniteny ratsy, de hoy tsika fanahy masina ao midina, fanahy masina midina. Tsy fanahy masina mihitsy, tsy midina zany fanahy masina. Mety hisy réaction ataony fanahy masina, mety misy réaction ataony, fa tsy fanahy masina iny. Amen. Fanahy masina tsy miditra amin'ny tempolo maloto. Alleluia. Izasy anao nefa ny tempolon'ny fanahy masina, zasy anao no vazy, de mila hamasinitsika ny tenantsika, hamasin'ny tompo io. Amen. Ka raha tianao zany hitoeran'ny fanahy masina ianao, raha tianao hiavana amin'olona rehetra ianao, voalohany indrindra ianao tsy maintsy manamasina ny tenanao. Izay ny priorité voalohany, zay vao afaka miavana amin'olona ianao. Mora aminao miavana amin'ny olona io, mora aminao miavana amin'ny fahavalonao. Tena marina zany. Alleluia. Tena marina. Ary tena miteny fanahy masina secret rehetrarehetra zay, ahafahanao miavana amin'ny fahavalonao. Fa raha mbola tsy masina ny tenanao, tsy hainao ny mitondra an'io fonao io, tsy hainao mitondra an'io lelanao io, tsy hainao mitondra an'io masonao io, de mandoto an'io foana ianao, andoto an'io foana, tafalatsaka mandoto an'io foana, satria mbola tsy nidiovin' Jesosy ny fonao. Mila an' Jesosy ny fonao dioviny, mila an' Jesosy ny lelanao dioviny, mila an' Jesosy. Amen. Mba tsy ahafahanao andoto an'io, mba ho hamasin'i Jesosy zasy ianao. Alleluia. Ny maso tahaka an'izay ihany koa, arovo ny masontsika, arovo ny masontsika. Amen. Ny maso no mijery, na mijery olona fotsiny ohatra resantsika omaly, tsy niarahaba anahy raha vavianina, de iny maso iny nahita de efa tafitohina ny fonao, tafiditra any anatin'ny fo, tafavoaka eto amin'ny lela. Amen. Ninina ny zavatra ataony, ninina ny zavatra ataony. Amen. Jereo de anazy Jesosy de mifona aminy raha ohatra ka hitanao fihetsika tsy nety, mandoa lia de mivavaka ho azy. Amen. Amizay tonga de miala, satria le devoly ene zay ny ataony, zay ny tanjona. Andoto atsika foana, satria tsy ny trano tsony no tempolon'ny fanahy masina ankehitriny, fa izasy ianao, zasy ianao ny tempoly ankehitriny. Ka raha te hiavana amin'ny olona rehetra tsika, ny tenako aloha hamasiniko voalohany indrindra, de amizay aho ninina eo, satria za efa feno, efa no hamasin'ny tompo, efa feno fanahy masina, feno herin'Andriamanitra, tsy mahataitra anahy tsony zany rehetra zany. Ninina ataony olona iny de mihavana aminy aho, ninina fihetsika ataony mihavana aminy aho. Amen. Satria efa namboarin'i Jesosy ny foko. Mazava amintsika angamba le izy. Tahaka an'izay koa ny sofina, de resaka teny foana. Amen. Resaka teny foana, andoto atsika. Amen. Zay foana zany tanjony fahavalo, andoto an'io. Amen. Fa rehefa atsika mitsaroantsika hoe efa atsika feno fanahy masina, efa atsika nanamasina, nanantona Jesosy, le hoe feno fanahy masina zany tsika le mivavaka isan'andro manantona an' Jesosy, mangataka ny fanahy masina, mifona mibebaka sa minitra isa segondra amin'iny. De raha voenao zany hoe misy olona fantatrao fa hitondra zavatra tsy mety, hiteny resaka tsy mety, de non, miala ianao, misitaka ianao, na andehanao ohatra, miala am'le resaka. Amen. Hiarovanao ny tenanao. Amen. Hainao mamboatra an'io fiainanao io, hainao mitondra an'io rehefa ao anatinao ny fanahy masina. Satria raha ny herintsika maha-olombelona, raha ny heriko, ny herinao, tsy afaka mihavana amin'ny olona zany ianao, tsy afaka minamana amin'ny olona ianao, afaka 1 mois 2 mois raha iny olona tsy manana an' Jesosy, de zavatra mivadika zavatra hafa foana io. Amen. Alleluia. Amen. Rehefa anao manana fanahy masina, mitandrina ianao mirehetrarehetra, mitandrina ianao, satria ny fihavanan'izao tontolo zao de feno fiatsaram-belatsia. Ka ny fihavanana amintsika ihany koa tsy tokony ho zay tsony, fa madio fijery, madio fiteny, madio fandrenesana, madio fo. Amen.
de tohizako ny ten'Andriamanitra fa zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitany tompo. Ary mitandrema tsara fandao izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mampitandrina zany Jesosy mba tsy hiala amin'ny fahasoavana izay omeny antsika, satria tsika nomeny fahasoavana. Fahasoavana mbola natohizao azy sy anao. Fahasoavana no nanolorany tenany teo amin'ny fijareny fanavotany atsika. Amen. Fahasoavana no afaka namasinany atsika mbola afatsika mibebaka manantona anazy ho amasininy atsika amin'ny rany. Fahasoavana ane zany, tsisy mihoatra an'izany. Amen. Eto teny zavatra amintsika hoe le indraindray tsika miteny hoe le fahasoavana avy amin'Andriamanitra nahazo zaza, fahasoavana amin'Andriamanitra nahazo vady, fahasoavana amin'Andriamanitra nahazo tokantrano, nahazo trano, nahazo tôbila, nahazo tokotany, fahasoavana zany. Amen. Fa eto amin'ny tenantsika, raha tsika tsy manana an'Andriamanitra, raha tsika tsy mandeha amin'ny fahamasinana, raha tsika tsy matahotra an'Andriamanitra, zava-poana ireo fahasoavana sy fitahiana azo tsika reo. Ny olon'izao tontolo zao ne mahazo an'io koa. Fa devoly koa manome fitahiana. Devoly manome fitahiana ihany koa. Vakitsika ny Deutéronomie 7:20. Deutéronomie 7:20 manambara an'io hoe ho tahina ianao ny amin'ny haninao, ny amin'ny sakafonao sy ny sisa rehetra. Dia ho tahina koa nefa ho voaozina ianao raha ohatra ka tsy manaraka ny didin'Andriamanitra. Dikan'izay zany rehefa ianao tsy mandeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka manana fitahiana be ianao, manana trano, manana rehetrarehetra ianao, dia tsy avy amin'Andriamanitra zany fitahiana zany. Tsy avy amin'Andriamanitra. Fa ny olona voatahy mandeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ianao, miaina amin'ny fahamasinana ianao, amen, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia voatahy ianao. Dia Andriamanitra anie tsy hoe tsy malaina antsika anana, tsy malaina an'izany mihitsy Jesosy. Zanany anie tsika adidiny, omeny izay rehetra ilaitsika. Fa izay raha vao le izy zany Satana manome, hitantsika ny fanomeny Satana. Anazy na Jesosy ny teneny hoe mandoly entana treko izy dia omeko anao zao rehetra zao. Satana manome. Zay ny amandriany kristiana maro. Dia mieritreritra le kristiana hoe fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa mila mitandrina antsika, misy fitahiana avy amin'ny devoly, misy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Raha ianao olona matahotra an'Andriamanitra, olona mandeha mahitsy araka ny sitrapony, ao anatinao ny fanahy masina, voatahy ianao avy amin'Andriamanitra, anao zay avy amin'Andriamanitra le fahasoavana sy le fitahiana. Fa raha ianao tsy mandeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ianao ohatra mpijangajanga, ianao mpandainga, ianao mpampisoloky, dia izy ianao fitahiana avy amin'Andriamanitra ve zay? Non, tsy fitahiana avy amin'Andriamanitra na dia anananao ny rehetrarehetra. Amen. Ary mitandrema tsara fandao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandao isy fakamangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voalotony maro. Amen. Izay ny hazavaintsika teo. Fandao isaka fakamangidy izy mitsimoka ao amin'ny maro, satria rehefa mitambatra ny zanak'Andriamanitra, rehefa miara mivavaka, rehefa miaraka ohatra hoe miaraka misy fiarahana, eo koa Satana, ary eo izy no mampikorotana ny Satana. Amen. Izy mitsimoka ampikorotana ka ho voalotony maro. Rehefa tafiditra le Satana, rehefa tafiditra le fanahy ratsy, nisy anankiray voaloto ao, tafiditra ohatra ny fanahy fialonana, iny efa flesina alefan'ny Satana izy amin'ny anankiray ohatra ao anatina gropy. Dia izy ohatra mialona ny rahavavy anankiray satria ohatra hoe ampiasain'Andriamanitra ny anankiray na voatahan'Andriamanitra. Amen. Dia iny rahavavy iny tsy mijanona amin'le fialonana, fa ina noho ny fialonana ao anatiny, le esprit, le fanahin'ny fialonana ao anatiny maniraka azy andeha hiteny any amin'ny rahavavy hafa anaratsy an'iny rahavavy iny hoe jereo zao ny ataony. Hitantsika na amin'izay fotoana izay tsy nijanona amin'le rahavavy anankiray le esprit, fa nandeha nandoto ny rahavavy hafa ihany koa. Anankiroa zay. Dia iny anankiray iny amin'izay koa. Amen. Mandeha mitondra koa iny ilay teny, ilay voarainy any amin'ny anankiray, mandeha koa izy
miresaka amin'ny anankiray hoe hitanao ay zao ny zavatra nanao nitenin'le rahavavy hoe anankiray hony zao nahazoany an'io tsy avy amin'ny Jesosy anao ohatra zany miresaka mazy ohatra zany de mampikorotana an'le fiarahana mivavaka amin'izay. Amen. De lasa mivavaka tonga maraina, alleluia, misaotra anao Jesosy nefa efa fiatsaram-belatsy ome le satana. Ome le satana mijery le fiarahana mivavaka ao. Satria efa tsy eo le fanahy masina fa miala automatique ny fanahy masina. Satria tsy miaroaro amin'ny fahalotoana Jesosy fanahy masina. Amen. Anankiray fotsiny no ampidirany zavatra zay mampitandrina mila hita Andriamantsika ny tsy hanokatra varavarana ny amin'ny fotsika na ampidiriny eo ny fahatezerana. Amen. Ny zavatra kely fotsiny ohatra hoe androany ohatra eo anatin'ny groupe ohatra raisiko zany ao anaty groupe raisitsika. Ohatra androany zany hoe toroko androany mandray anjara. De tara kely aho de le anankiray nandray anjara de tezitra ao nahoana ny anjarako ny raisiny. De iny tonga de lasa mitatitra ny any. Tsy hitanao nataony fa te ho hita ifa nalainy ndray koa ny anjarako. Miampita le resaka. Aveo le anankiray koa mandeha ary hoe enao zany nangala naka ny plasiny. Zany korotana amin'izay le groupe. Zany ny plan satana. Ka raha tsika tsy manana fanahy masina, tsy manana esprit de discernement de miady. Amen. Nefa fatatsika fa niady tsy avy amin'Andriamanitra, fikorotana tsy avy amin'Andriamanitra. De miditra le esprit mpanakorotana. Amen. Halleluja. Ka na mivavaka amin'ny fotoaniny amin'izay de Jesosy mamindrafo ohatra ty mamindrafo nefa ao anatin'ny fo feno fialonana, nefa ao anatin'ny fo feno fahatezerana, nefa ao anatin'ny fo misy fankalana ny hafa. Tsy zay le maloto tsy manana fahamasinana, le fahamasinana anatiny. Miatsara velatsy, fiatsaram-belatsy anatin'Andriamanitra. Fa raha misy zavatra ohatra zany andaminana malakilaky an'le groupe, mila mifanantona malaky le rahavavy amonjena ny fanahy. Mila mifanantona malaky mifampifona. Ho hitan'i Jesosy io zay fa nifona Jesosy, nifona zay fa nisy fanahy tafiditra. Mba voaritsika ve zany ao anatin'ny groupe? Mila miaro tsika ao hoe ahoana sao de misy fanahy tafiditra any fa rehefa tafiditra eo. Halleluja. Ka raha ianao amin'izay tsy manana le fanahy masina, le morambola le miblabla reny de eo no tonga de miala groupe. Kite groupe. Amen. Amen. De tonga le ady de tonga de apita any amin'ny hafa de miapita. Amen. Samy tanisan'izany angamba tsika. Fa mila miala amin'izany, mila ialana. Amen. Misy koa le izy efa hoe tsy Jesosy tsony tsy ao tsony Jesosy efa miala. Tsy ao tsony Jesosy, hitatsika ny Andriamanitra ny bala. De mety izy ireo Andriamanitra ny mivavahana izy ireo tsy Andriamanitra. Misy efa tsy hotelina de mivavaka nefa fa tsy ao tsony Jesosy. Amen. Efa fanahy hafa mampiasa ao. Ny devoly mampiteny amin'ny teny tsy fantatra. Ny devoly maro ny zavatra ampiasainy, makataka an'Andriamanitra izy, makataka an' Jesosy izy, hainy koa manao an'io nefa ao anatin'ny fahotana. Zay zany alalana azy. De olona tsy mandeha amin'ny fahamasinana nefa izy ohatra hoe maminany, nefa izy miteny amin'ny teny tsy fantatra, nefa izy tsy mandeha amin'ny fahamasinana akory. Tsy avy amin'Andriamanitra zany. Amen. Tsy avy amin'Andriamanitra. Ka mila mitandrina atsika le fahamasinan'ny fo, fahamasinan'ny lela, fahamasinan'ny maso, masinan'ny sofina, ny tanana, ny tongotra, zany rehetrarehetra zany mila masina, ny tongotra ao arovy. Aza maika mandeha miazakazaka satria hoe ianona nanao zao miazakazaka ianao mandeha any amin'ny ravavianina satria zao nataony ravavianina. De miampita hitanao koa zao tandroany zao resaka foana de mody ao nareo mivavaka rehefa aveo. Alléluia amen, alléluia amen. Ciao Jesosy. Ciao.
Jesosy mahita ny zava-miafina, hitany nina fentsika fantany io. Zay le hoe dépouiller ny fo, dépouiller votre cœur. Ny fotsika. Tsy mahay mihavana atsika, zay teneniko teo averiko indray. Tsy mahay mihavana amin'ireo raha vavintsika sy namantsika ireo raha maloto ny fotsika. Mila io aloha amboarin' Jesosy aloha le fo. Mila amboarin' Jesosy aloha ny lela. Mila amboarin' Jesosy aloha ny maso. Amen. Ka na de manao fietsika toy inona eo anoloanao satria le devoly tsy maintsy anao tout moyen izy andavoana atsika. Amen. Fa io dangereux be, dangereux, tena dangereux, dangereux. Zay mahatonga atsika hoe mila délivrance, ny fiangonana tsisy délivrance mila manontany tena anao, mila délivrance ny olona anankiray rehefa nandray an Jesosy. Natao batisa amin'ny rano de avy eo mila délivrance de zay vao midina ny batisa ny fanahy masina. Amen. Mila délivrance. Ilaina mihitsy satria ny devoly zay nialantsika tany amin'izao tontolo zao nandray an Jesosy tsika, miala izy, mety miala ny 2 ny 3 aminy. Fa mbola misy maro zay mila ialana. Zay le mahatonga le hoe mikorotana amizay ianao rehefa miaraka amin'ny be sy maso, miseho amizay le zavatra. Efa miaraka amin'ny be sy ny maro amizay miseho amizay le toetra, miseho amizay le izy, miseho amizay le izy satria le devoly ao anatinao manifester amizay. Amen. Mampikorotana amizay ny ataony ao fa tsy mampihavana. Alléluia. Alléluia. Mila délivrance. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra Lioka 1:10. Lioka 1:10. Lioka 1:10. Andininy 1:20. Ny anaran'i Jesosy. Raha ny mahery mivonona amin'ny fiadiany no miaro ny tranony dia tsy haninona ny fananany. Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy dia alainy ny fiadiany rehetra izay nitokiany ary izay azo no babo dia zarainy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana ary rehefa tsy mahita dia hoy izy hody any an-tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa ratsy noho izy dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Amen. Hitatsika Jesosy alohan'ny hazavako an'ity ten'Andriamanitra ity. Jesosy raha mamaky eo ny voalohany io anao, voalohany 4:10, Jesosy nandroaka demonia. Ny titre hoe nasitranan Jesosy ny demoniaka anankiray sy ny namaliany ny teny ratsy nataon'ny fariseo, satria ny fariseo ny teny azy hoe Belzebobany ao anatinao. Ny teny ratsy ny fanahy masina anie zany. Miteny ratsy ny fanahy masina ny olona manira miteny ratsy ny fanahy masina satria hoe Jesosy eto mandroaka devoly nefa demonia ny tenenao ny ao anatiny. Nefa izy ny ten'Andriamanitra izay miteny ratsy ny fanahy masina tsy azo famelan-keloka. Tsy azo famelan-keloka. Amen. Mamakitsika, afaka mamakitsika ny ten'Andriamanitra ny hatrany manomboka amin'ny Matthieu, Marka, Lioka. Vakio ahoana ny asa nataon'i Jesosy? Ina daholo ny asa nataon'i Jesosy? Nitory ny filazantsara izy dia nanao inona koa? Inona koa nataon'i Jesosy? Ministera nataon'i Jesosy satria tsika manaraka ny dian'i Jesosy. Nanasitrana izy dia inona koa? Nandroaka devoly. Satria maro no ao anatin'ny le fatotra, legiona firiny devoly tao anatiny roana.
De tahaka an'izay koa le marobe nandroany devoly, nandroany Jesosy devoly le lehilahy zanaky ny lehilahy anankiray le atoraky ny le devoly eo amin'ny afo foana. Izany hoe le asa an'Andriamanitra miaraka amin'ny délivrance. Misy ny fiangonana tsy manao délivrance. Mila délivrance satria le devoly miampita amin'ny le mpivavaka ao, le miara-mivavaka ao, amen. De miesoie mandoto le fanahy raha misy fanahy izy ny fanahintsika raha maloto, raha tonga Jesosy raha devoly mitoetra tsy afaka hiakatra atsika, tsy afaka hita an'Andriamanitra atsika, tsy afaka hita an' Jesosy tsika. Alleluia. Nandeha Jesosy naniraka ny mpianatra vakeko, naniraka ny mpianatra izy. Lioka toko 10, Lioka toko 10 andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:20 hatramin'ny 7:40 aminaran'i Jesosy. Izay miaino anareo de miaino ahy, ary izay mandahy anareo de mandahy ahy, ary izay mandahy ahy de mandahy izay naniraka ahy. Ary ny fitopolo any verina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana anitsaka ny menarana sy ny maingoka sy andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsisy hampaninona anareo akory. Amen. Nanao inona ny mpianatra teto? Nandeha nitory ny filazantsara izy. De inona nataony rehefa nitory ny filazantsara? Nandroaka ny demonia. Izany hoe ny asa nataon'ny mpianatra ihany koa nandroaka ny asany maizy, ny asany devoly, amen. Ka le fiangonana tsisy délivrance, amen. Mila manontany teny ianao, amen. Mila délivrance satria lalana ny lalovan'ny mpianatra Jesosy tena ny Andriamanitra nanao an'izany asa zany. Ny mpianatra nanao an'izany asa. Hitantsika ny asan'ny apôstôly be dia be na nasitrana izy ireo ny marary, amen. Zany hoe don omeny Jesosy atsika, fanomezam-pahasoava omeny Jesosy zany. Raha tena tsika mandeha amin'ny fatahorana sy fahamasinana Andriamanitra, omeny Jesosy fanomezam-pahasoavana, fanasitranana, manasitrana, amen. Fa nahoana tsy azontsika an'izany satria tsika mbola miaroaro ny fahotana. Tsy azontsika io satria tsika mbola miaroaro, tsy masina. Andriamanitra masina. Tsika tsy hitovy amin'ny fahamasinana Andriamanitra fa le hoe manamasina tena tsika miditra amin'ny fanatrehany isan'andro. Mibebaka amin'ny fona miditra amin'ny fanatrehany isan'andro, amen, amen. Ao anatin'izay Jesosy mahita le fiazahanao, amin'izay izy manamasina anao, manamasina anao, amen. Kanefa ianao miaroaro ao anatin'izay olona tsy masina, tsy hidina mihitsy ny fanahy masina, amen. Tsy hidina mihitsy, amen. Misy tsy azontsika, misy le ten'Andriamanitra manko. Misy tena hoe misy secret mihitsy le ten'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina mireveler anao tsikelikely, mireveler anao. Halleluia. Manokatra ny maso-pananao. Raha tena mitady an Jesosy ianao, fa tena maro zava-baovao lazainy aminao, amen. Ka raha azavaiko le Lioka toko 1:40 teo, amandiny 4:20 andresako azy. Raha mivoaka ho izy amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy. Ohatra hoe nivoaka le fanahy zany ao aminao. Iny tsy raha mijanona eo iny, fa miverina iny. Miverina iny mitady lalana. Avakitsika hatramin'ny 4:20 eo. Ka raha tsy miambina anao amin'ny fotoana iny, tsy miambina anao lelanao, molotrinao, fonao, sofina maso, miverina izy ary mitondra fanahy hafa maro plisky ny teo. Asakasaka ianao raha tsy manana fanahy, asakasaka ialanao amin'io, amen. Raha tsy ianao midobo fahotana foana, mitafatlatsaka foana, manota foana. De ny hafarany misitona anao izy, amen. Mampiverin-dalana anao. Na eo foana azy ianao mety mivavaka, zany mivavaka foana fa tsy ao intsony Jesosy, tsy ao intsony ny fanahy masina, satria Jesosy tsy mitoetra amin'ny tsy fahamasinana. Halleluia. Ka important be zany tena ilaitsika ny fandroana devoly, amen.
roahantsika izy sady tsika mandeha amin'ny fahamasinana, roahantsika izy sady tsika mandeha amin'ny fahamasinana. Zay vao miditra le afo ny fanahy masina, zay vao manao batisa atsika Jesosy, amen. Tsika na mazava amintsika tenin'Andriamanitra, halleluja. Ary no tonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano. Enao nanao tomoyena nadio ny tranonao na nadio ny tranonao, avy eo anao nokatra varavara idiran'ny Satana indray mandeha. Arovo ny tenanao, arovo ny momba anao rehetra, amen. Zay le hoe fahamasinana. Zay le hoe fahamasinana tenantsika zany, amen. Mila miambina ianao, mila miambina fa fetsy le devoly. Raha hitanao ka hoe olona handotro ny ara-panahinao, aleonao misitaka. Ary Jesosy ve sa olona? Jesosy aloha tadiavo. Jesosy aloha tadiavana masina anao tanteraka fa izy zay masina ia masina hatrany, ary zay marina ia marina hatrany. Fa ianao le olona ny tadiavanao voalohany, iavananao voalohany satria manko ty teny Andriamanitra me za mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. De le olona tadiavanao fihavanana voalohany fa tsy Jesosy, tafalatsaka foana ianao manota, amen. Tafalatsaka foana ianao, tsy tafafiditra amin'ny fahamasinana ianao anatiny. Tsika tsy afaka hanamasina an'io tenantsika raha tsika ihany, tsy vitantsika io. Izay no tadiavantsika ny fanahy masina voalohany indrindra, izay no tadiavantsika ny Jesosy voalohany indrindra, amen. Ka le mitady ny fanahy masina tady an Jesosy, sakrifisy, amen. Mila ianao mahatohitra ny ratsy, mila ianao mahatohitra ny fahotana, amen. Fa raha tsy zay ianao de tsy ho tonga mihitsy ny fanahy masina, amen. Tsy ho tonga mihitsy, amen. Tsika mieritreritra hoe ao anatin'ny fahatezerana tsika de midina fanahy masina. De marina zay zavatra possible, tsy possible zany. Na hoe ao anatin'ny fialonana tsika de miditra ny fanahy masina. Anatin'ny fiatsaram-belantsika de midina fanahy masina. Tsy midina amin'izany ny fanahy masina, amen. Mila miala amin'ireo tsika. Mila miala, midépouiller zay teny fanahy masina teo. Miala anatin'ny fotsika reo, miala. Amin'ny lelantsika, ny fitsaratsarana, fanakianana, amen. Izay rehetra sakana anao, tsy afahanao miditra ny lanitra, esory, vakiko ny Mattio. Amen. Alohan'ny amaranako azy, Mattio toko fa firy izy ny Jesosy. Tsy mahasantsy esprit. Vakiko teo zay zavatra zay. Mattio toko fa 10 na toko fa 1. Tamin'ny andron'ny lalàna mety hoe moramora ho izy tsika sa sarotra. Ny amin'izao no tena hita hoe sarotra. Amin'izao hita tena sarotra le fanarahana an Jesosy tsy mora. Tery ny lalana, amen. Mitovy ihany na ny taloha na amin'izao. Fa amin'izao zany le ady ara-panahy le izy. Mila manana fanahy ianao mahalala zany hoe za ve ty olona manodidina anahy, ny olona miaraka aminao mila fantatrao, amen. Mila manana le fanahy manavaka ianao, mila mahafantatra ianao, mila mailo ianao, mila le fanahy fahazavan-tsaina. Le fanahy zay nangatantsika le samaraina, fanahy fahazavan-tsaina, fanahy fahalalana, fanahy ny fanotolo-tsaina avy amin'ny fanahy masina, amen. Le vokatra ny fanahy masina, important daholo ilaitsika maha-kristianatsika. Mba tsy ho kristiana tsika zista mandeha mivavaka ny alahady fotsiny. Fa ho kristiana tena hoe reharehan Jesosy. Kristiana reharehan Jesosy, maharesy ny Satana, maharesy ny fahavalo, amen. Mandeha araka ny sitrapony reharehan Jesosy angentsika rehefa zany. Reharehan Jesosy. Ina ny reharehan Jesosy tamin'ny Joba? Rehareha Jesosy, Andriamanitra ny rehareha tamin'ny Joba. Satria naharesy ny Satana nge Joba, naharesy ny Satana Joba. Tsisy izy tahaka ny Joba hoy izy Andriamanitra. Mpanompoka eo.
Mba azon Jesosy atsoina koa ve tsika mpanompony? Azon Jesosy atsoina ve tsika mpanompony? Ka tsy mamadika azy. Halleluja. Amen. Ka Job amizay zany hitantsika tsy faly le Satana, tsy faly le Satana tapahany le izy. Amen. Tapahany. Amen. Ambinina andavaky ny elo. Ka Job amizay zany Job naharesy ny Satana satria hatramin'ny vatany manontolo bay, ny zanany maty, ny tranony nesorina tamy fa tsy niala tamin'Andriamanitra Job. Tsy niala ary tsy nanota tamin'ny lelany. Tsy nanota tamin'ny lelany Job. Fandresena neny azon'ny Job io raha fantatsy. Raha mamaky an'io tsika mamitina ny Job io. Fandresen'ny Job ny Satana. Ka ny restauren'Andriamanitra indray mandeha izy rehetra nalainy Satana taminy. Satria Satana de mirody manodidina antsika foana. Amen. De izy amintsika reharehan'i Jesosy, io zanako io. Sy azonao atao ninina ataonao. Amen. Mba ho reharehan'i Jesosy tsika. Halleluja. Amen. Ka ninina ny ataony amin'izay fotoana izay tsy misaraka amintsika ary miaina. Ny hoe tsy misaraka amin'ny Jesosy de ny mandeha amin'ny fahamarinana, fahamasinana. Vakiko le Matthieu 5 teo 7:20 ka hatramin'ny 30. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy de efa nijangajanga tampony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafitohinanao de esory hiala izy. Ka rio afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no arina any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafitohinanao dia tapaho izy, ka rio afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Amen. Mazava le tenin'Andriamanitra. Raha ny tanantsika manafitohinantsika tsy afatsika miditra ny elo, raha ny masontsika. Amen. Raha ny fotsika. Ny fo moa zany tambatra amintsika hoe ny tanana eto ny maso. Raha reo no manafitohinantsika, raha reo no manelingelina antsika tsy afatsika hiditra ny lanitra. Aleo izy mandeha tokana, maso tokana. Grave ene zany. Aleo mandeha maso tokanao izy. Tapaho hiala aminao izy ny tananao. Raha misy olona izy mijery vehivavy na lehilahy, tsiritinao iny. Zita hoe anatin'ny fonao fotsiny mitsiritra mba tovolahy. Na mitsiritra azy ianao hoe tiako, manambola. Na mitsiritra fotsiny ianao zay de efa mijangajanga ianao. Efa mijangajanga ianao. Efa ibebahanao zay fitsiritana nataonao zay. Raha mitsy izy ny zavatra nataon'ty tananao ty mila tapahanao ny tananao. Ahoana zany hoe le arabaky teny be manko tenenina eto. Fa la ara-panahy zany. Le tananao tandremo. Raha ty tananao ty zatra mangalangalatra. Raha ty tananao ty zatra manao zavatra maloto, manao masturbation. Raha ty tananao ty mora mandraindray. Raha ny tananao mangalam-pihinana, efa fahotana mangalam-pihinana. Efa fahotana. Amen. Mpatokon'Andriamanitra ny tena zay. Nasehon'ny tompo anazy izy nangalam-pihinana. Sakafo ny an-trano tsy lavitra koa amin'io fa ankohonany ao. Efa mangalatra, anarany mangalatra zay, mangalam-pihinana. Ka raha ty tanantsika ty zany no manafitohinantsika tsy afatsika miditra ny lanitra. Mila amboaritsika amin'ny Jesosy, diovina eo amin'ny Jesosy, amboaro Jesosy amin'ny tanako ty. Zay zany vahaolana. Efa zay mangataka izy omena. Mangata le zavatra ara-panahy fa tsy le mangataka vady, mangataka zanaka, tsy hoe ratsy. Fa le ara-panahinao no voalohany, fanahy ny voalohany.
Jesosy diovy ty tanako ty mba tsy hangalangalatra tsony. Jesosy ty tanako ty amboaro. Ty tanako ty Jesosy fa hain Jesosy manamboatra an'io. Hitanao après 1 mois 2 mois misy fiovany ianao. Raha ny fonao ento am Jesosy amboarin Jesosy. Mitokana mihitsy aloha amboaro am Jesosy. Tady an Jesosy ianao. Ny maso, ny lela, arakarakan'izay manandrify ianao. Toy zay ianao miaina amireo ihany ianao zay le sacrifice zay. Manao mamehy ny tenanao, amen. Mamehy ny tenanao io ahafahanao andova ny lanitra. Izay no ahafahantsika mandova ny lanitra. Fa hoe raha manaraka fotsiny tsika manara-dren'ny rano fotsiny tsika manaraka fotsiny tsika zay ataon'ny ray manao koa ny ray ato de manao koa za. Tsy mitovy io, tsy mitovy ny situation misy atsika. Alléluia. Fa hainao mahalala hoe inona ny tsy mety amiko Jesosy io, inona mila amboarina, inona ny mila amasinina. De mitadiava an Jesosy diany zao. Ho amasin'ny Jesosy, amboarin Jesosy. Aza mijery hoe za zany raha ohatra raisiko ohatra fotsiny zany. Raisiko ohatra fotsiny zany lasa ohatra hoe sakana tsy afanao mifandray am Jesosy ohatra am groupe. Raisiko ohatra zany ianao zao mety hitokana. Mety hitokana anao 30 jours na 20 jours. Nefa tsy afaka anao mety ho sakana. Hoe ahoana zany mety ho tenenin'olona ato raha tsy ho hita ato. Amen. Fa raha tianao Jesosy ny première fois fa tsy olona. Jesosy ny voalohany fa tsy olona. Amen. Zay ataoko hoe sacrifice io. Misy zavatra misy zavatra ialanao, misy zavatra tsy foinao, misy esorin Jesosy aminao. Amen. Raha tena mitady azy jeren'i Jesosy tena mitady marina ve anao? Tena mangetaheta tena tianao amasiniko marina ve anao? Ndao fa esoriko ty satria ty mampisaraka anao amiko. Zavatra hitranga zany, amen. Raha tena mitady azy ianao. Fa ndao izy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina zay le niazavantsika teo. Le fijangajangana. Raha misy mijangajanga ao, ohatra miara-mivavaka ao tsika, miara-mivavaka amin'ny toerana anankiray, amen. De nefa le olona io zany miaina amin'ny fijangajangana, amen. Miaina amin'ny fijangajangana de iny fanahy ao anatiny ao iny zany raha tsy miambina ny olona eo de ifindrany iny ihany koa, amen. Ny sahalany aretina angela izy. Sahalany aretina io fahotana io, habokana aretina fahotana. Amen. Miampita le izy. Raha ianao tsy manana fanahy mahery de raha ianao tsy za tsy miteny hoe aza makany am-piangonana, za tsy miteny hoe aza miara-mivavaka. Tsy zay. Fa manazava zao aizantsika mandray ny décision zay tandrify atsika. Amen. Andao izy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina. Olona tsy manaja ny masina ny azavaintsika teo sahalan'ny hoe tonga fotsiny izy izao ny fantatsika, mila fantatsika hoe tsika rehefa hiditra amin'ny fanatrehany tompony, dikan'izay tsika hanatrika an Jesosy. Dikan'izay tsika tonga eto Jesosy, mila fantatsika. Amen. Mila fantatsika hoe ao anatin'ny groupe na ao anatin'ny fiangonana, eo ny anjely, eo Andriamanitra manoloana seza fiandrianany masina. Mila fantatsika zavatra zay. Mila fantatsika, amen. Ka raha misy olona tsy masina ao, eo le mpiapanga. Nahoana ianareo no manatrika eto? Nahoana ianareo no manatrika eto nefa io misy mandoto ny fiangonanao? Hoy izy ny ten'Andriamanitra Isaia 9:20. Isaia 9:20. Afaka mamaky tsika ny an-trano Isaia 9:20 vakintsika ndraitraritra misy hoe tsy tiako ny fivoriana masina izy aroroparatsiana. La fivorianao misy faratsinao, misy zavatra hitan'ny tombo ao, amen. Mila amboarina aloha zay voalohany indrindra. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe raha misy olona manana alahelo aminareo, ady aminareo dika tsy fahamasinana ny le izy. Zay zavatra zay, misy olona manana alahelo aminao, misy olona manana ndehana aloha mihavana aminy vao zay anao mandeha manantona. Zay le izy. Tsy olona anankiray io, fa tsika rehetrarehetra. Amen. Eo kan'olona anankiray zany ohatra hoe kanko anankiray zay zavatra mila manantona le olona aloha za. Kanao koa tsy fantatro, mila atonao le olona. De avy eo rehefa vita zay miharo amizay eo miaraka mivavaka. Miakatra iny vavaka iny.
masina iny vavaka iny, amen. Midina ny fanahy masina, midina ny herin'ny fanahy masina, automatika Andriamanitra mandatsaka ny fanahy masina sy ny fitahiana sy ny heriny zay rehetra angatahanao sy ny sisa, amen. Satria masina ianareo ao. Fa raha vao misy mandoto ao, misy loto ao, tsy fanahy masina ny ao, amen. Na iodina miakavia miakavana, tsy fanahy masina ny midina ao, alléluia. De devoly eo koa ne le devoly, eo manodidina eo ny anjely. Fa raha ohatra ka masina nareo samy mandeha fahamasinana, manodidina anareo le anjely, miaro. Zay mila fantatsika, tsika le mivavaka, eo ny anjely, satria combattant, le devoly ne miady amin'ny alalan'ny zavatra raha-panahy, eo izy. I combat, karaha vao nisy nandoto ao, nisy zavatra tsy nety ao, nataony anankiray, automatique ny rehetrarehetra voaloto ny rehetrarehetra, amen. Tonga de miapanga ao Satana hoe tsy vivoriana masina zao, tsy fivoriana masina zao. Mila fatatsika zay zavatra zay, mila fatatsika, amen. Ka re misy hitatsika mandoto ny fiangonana, ino mahasaroto ny mpianatra? Mpianatra ny tompo reo sarotiny, raha mamagnitsika ny asan'ny apôstôly, amen. Sarotiny izy satria fantany fa masina ny Andriamanitra. Mila sarotiny koa tsika, Andriamanitra saro-piaro, mila koa tsika sarotiny amin'ny ara-panahintsika. Satria ny fanahintsika no very, ny fanahiko no very, amen. Andriamanitra no fitiavany antsika itenenany, satria fantany havery antsika zay zavatra zay, alléluia. Ka raha misy ao mpijangajanga, misy ao tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esau izy. Esau izay nivarotra ny fizokiany. Esau nivarotra ny fizokiany, hahazoany hanina indray mbava, alléluia. Esau sy Jakoba, izy tokony ahazo ny fitahiana, izy tokony zokony mahaplace azy indray, izy ny tokony hitondra, izy tokony hanana an'le, izy ny tokony ahazo ny fitahiana, izy ny tokony andova ny tany, lasany amin'ny zandriny le izy, noho ninona? Noho ny fitiavan-kanina. Hanina misy hanina, fa eto koa azo lazaina hoe ohatra hoe fitiavam-bola, efa hanina zany, fitiavan-karena, fitiavana le zavatra n'izao tontolo zao, zay nahazo any Esau. Mbola tsy nahafentena zany hoe noho hoe Jakoba nefa eo tsy makaiza fa eo ihany, mahandro, manampy ny reniny. Izy mandeha any an-tsaha mizasa sisa de faly Isaka, faly ny rainy Isaka satria ity izy ny andova, ity nieritreretiny Isaka izy zany no nieritreretiny rainy zany fa izy Esau no ahazo le tsodrano avy amin'Andriamanitra. Fa nivadika tany amin'ny Jakoba le izy, amen. Satria no tsy fitandremany, amen. Andriamanitra te hanamasina anao, Andriamanitra mifidy anao, hampiasa anao, nefa ianao tsy manamasina ny tenanao, tsy manaja ny tenanao, ataon'Andriamanitra ahoana ary ny hampiasa anao, halleluia. Ataon'Andriamanitra ahoana no hampidina ny fanahy masina ao aminao. Esau voaozina Esau, namarotra ny fizokiany, tsy azo avarotra zany, tsy azo avarotra. Io fanahy masina omeny tompo anao tsy azonao avarotra io, tsy azonao omena olona io. Oleanao mifantoka mitady indrosa, andehanao mitady sitrakany amin'ny olona, amen. Sahala ny mamarotra ianao, sahala ny avarotra anao, hoe ohatrany hoe ataonao tsinitsinina ny fanahy masina zay omanin'ny tompo anao, fanahy masina zay préparé, zay anositra anao, alléluia. Ka le fihavanana zay tiany tompo teneny eto zany, alohan'ny havananao amin'ny olona aloha de aleo anao hamasino aloha ny tenanao, satria raha ianao tsy masina de mandeha amin'ny raha de lasa miaro ahy de tsy ho masina akory ianao, amen. De izay nahazo any Esau teto. Fa fantatrareo izy fa rehefa afaka izany, raha ta handova ny fitahiana izy, satria te handova ny fitahiana. Ny fitahiana tenen'Andriamanitra eto de le fitahiana avy amin'Andriamanitra, le tsodrano avy amin'Andriamanitra. Hitantsika le tsodrano ny fitahiana tany amin'ny Jakoba. Jakoba ny lasa Israely, Jakoba ny nandova ny tany, ny tarana ny nandova ny tany. Izy no nanaovan'Andriamanitra ny fanekena,
tsy tamin'ny Esau, satria Esau nivarotra ny fanana, nivarotra ny fizokiny, zany hoe zay le hoe mbola babo n'izao tontolo zao izy. Amen. Mbola izao tontolo zao na babo azy, tsy azontsika fangaro, tsy azo fangaro mihitsy. Amen. Fa fantatrao fa rehefa afaka zany raha tandovan'ny fitahiny izy, eo amizay izy fantany amizay le izy fa lasan'ny Jakoba hatramin'ny tro-drano, fantany fa voafitaka izy. Amen. Dia nolavina, fa tsy nahita izay nibebana izy. Nolavin'Andriamanitra izy, nolavin'Andriamanitra. Noho ny namarotany le fizokiana, noho namarotany le fizokiana noho ny amin'ny hanina. Na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Halleluja. Sao dia indray andro antsika, sao dia any andro hitady fa tsy hahita intsony. Amen. Tady en Jesosy fa tsy hainy intsony izy. Misy fotoana ny zavatra rehetra amin' Jesosy dia nomeny Jesosy fotoana dia manararoatra. Dia mbola omeny fotoana dia leo manararoatra. Andriamanitra ny tsy azo vazivaziana. Jesosy tsy azo vazivaziana. Amen. Dia nomeny fotoana anao dia manararoatra. Fa isy fotoana na an-dranomasina anao iny anao tsy mihaino Jesosy. Misy fotoana tena tsy mihaino intsony Jesosy. Amen. Halleluja. Tsy hoe kilalaoko hoe androany anota ny pitso mbebaka, androany manota ny pitso mbebaka. Dikan'izay anao mila délivrance. Mila Jesosy anao i-délivrer anao. Amen. Na mila mpanompon'Andriamanitra. Amen. Satria matoa ianao tombe foana, manota anao, androany ianao mitandrina anao tsy andainga, rapitso anao mandainga. Androany anao mitandrina tsy andainga, rapitso anao mandainga. Dikan'izay misy fanahy, misy devoly mamatotra anao. Mila délivrance. Alléluia. Et délivrance satria tena important zay, satria mila zany mpanompon'Andriamanitra ianao na ho délivrance ianao. Satria voafatotra ianao matoa, tafalatsaka foana voafatotra. Amen. Marina antsika fa hoe lavitsika dia miarina, lavitsika dia miarina, fa mila fantarinao inona ny mahalavo anao matetika. Inona mahalavo anao matetika. Ohatra ka matetika loatra izy dia efa non, mila ianao manatona mpanompon'Andriamanitra. Misy fanahy mamatotra zay. Ohatra hoe mangalatra foana ianao, mangalatra mbebaka anao dia mangalatra indray, pitso anao dia mbebaka mangalatra indray, dia non, efa devoly zay mampiasa anao, fa tsy Jesosy intsony. Amen. Jesosy mamela anao, mamela ny heloka, mamela ny heloka. Fa rehefa mipody efa mandiny tena hoe tsy normal zany. Amen. Tsy normal. Fa mety hoe indray andro anao mety hoe tafalatsaka, bebaka anao dia miambina. Mety hoe afaka 2 mois 3 mois misy zavatra atombenao koa, na 1 mois ohatra zay. Fa tsy hoe androany rapitso natsakabaka pitso dia miandry. Dikan'izay ianao zany mila an Jesosy bebe kokoa ianao. Mila mitady an Jesosy ianao. Mila mitady azy tanteraka anao, hanamasinana anao, hanafahana anao. Amen. Izy no mpanafaka. Raha misy moa mpanompon'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra atononao. Raha mpanompon'Andriamanitra tena fantatra hoe mandeha amin'ny famarinana izy. Amen. Fa tsy hitady mpanompon'Andriamanitra koa mbola hampiditra devoly indray mandeha ao aminao ohatra. Satria mila fantarinao ananjy izany aza tsy fantatrao. Tsy olona rehetra menao ny lohanao io. Tsy olona rehetra metsika ny lohantsika io tandremo. Satria amin'ny lohantsika no nosoran'Andriamanitra, anosoran'i Jesosy ositra. Sao dia le olona androka devoly antsika no raha antsika koa no hamindra fanahy hafa vao maika anatintsika ao. Amen. Mila mitandrina be tsika amin'ny lalana maha-kristianina atsika. Fa atsika na soa rehefa tsy mahita mpanompon'Andriamanitra ianao, mitady an Jesosy ianao fa Jesosy afaka manafaka. Na dia tsy hitanao maso izy afaka. Mety hoe ianao hoe possible ve zany? Possible. Mi-délivrer, manafaka Jesosy. Amen. Mitady azy ianao. Amen. Mahita azy ianao. Amen. Ka dia misy fotoana zany tsika dia amboaritsika ny tenantsika. Amboaritsika mitady an Jesosy tsika. Amaranako azy atao amin'ny Apocalypse, amaranako azy Matthieu Apocalypse 2:20 zay fantatsika tsara hoe dia ny faraika amin'ny 20 dia ny faraika amby 10 zafady izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy,
Ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina aoka mbola iamasina ihany izy. Indro afainganao ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Amen. Aoka iamasina antsika fa izay masina iamasina, izay marina iamarina. Raha ianao zany mbola mena milainga dia mila ialanao zay dia mila mihamarina ianao. Satria ho avy Jesosy ka raha tratrany amin'izay tsika dia tsy hahita azy. Amen. Dia nomen Jesosy fotoana antsika mitady azy an-dranomaso, mitady azy andro manalina. Amen. Anafahany antsika. Halleluja. Dia rehefa antsika zany rehefa manamasina antsika Jesosy, rehefa mitady antsika manamasina antsika Jesosy, manamasina antsika Jesosy. Halleluja. Dia mora amintsika amin'izay mihavana amin'ny olona rehetra. Mora automatique io. Mora aminao. Ka amin'izay fotoana zay misy olona avy any mitabataba anao dia ina ny olana raha vavy na ina ny olana raha lahy. Ok dia mora aminao na mamaly an'ilay olona satria ianao efa nohamasin'ny Tompo. Efa nohamasin'i Jesosy ianao. Amen. Misy olona herinao manaratsy ianao. Misy olona herinao miteny ratsy ianao dia zay mivavaka ho azy aho. Satria ianao efa feno tenin'Andriamanitra. Satria ianao efa feno fahamasinana. Tsy mamaly ratsy ny ratsy tsony ianao. Tanterakinao ilay tenin'Andriamanitra eo satria ianao efa nitady an Jesosy. Izay ilay fahamasinana aloha voalohany indrindra tadiavinao vao zay fihavanana. Amen. Vao zao io mirevele ny fanahy masina zany. Halleluja. Tsara ny Tompo. Ka tadiavo ny Tompo dia ny mbola hita, dia ny mbola meny fotoana. Tadiavo. Fa mahita azy ianao. Ho amasinina ianao. Amen. Mora aminao satria ianao raha mbola tsy feno raha mbola ianao tsy hainao na mitondra ny fonao, misy olona avy any nenonao miresaka anao tonga dia mamaly ianao. Tonga dia mamaly an'iny olona iny ianao. Dia ady ny hafarany. Tsy fihavanana ny hafarany fa ady. Ianao nefa mitady fihavanana. Amen. Na mode io ny olona iny mitabataba anao dia tsy mamaly ianao nefa anatin'ny fonao maloto. Dia fiatsaram-belatsy ny hafarany. Amen. Zay ilay fahamasinana anatiny. Halleluja. Aoka tsika iamasina fa ny Tompontsika dia masina. Masina ny Andriamanitsika. Raha tsy manam-pahamasinana antsika ho izy dia tsy hitan'ny Tompo. Tsy hitan'ny Jesosy tsika raha tsy manam-pahamasinana. Ka mba azo antsika an'izay dia tadiavo aloha Jesosy. Hamasino aloha ny tenanao dia zay ianao vao mihavana amin'ny olona. Zay ianao vao mihavana amin'ny olona rehetra. Amen. Ka na dia misy skandale, misy zavatra mitranga dia tsy taitra an'ireny intsony ianao. Tsy maimay fo an'ireny intsony hoe hamaly ratsy ny ratsy, hanana lolo-po, hiatsara velatsy, hialona, andeha hamaly teny ratsy. Efa tsy problème anao intsony zany. Fa ny manahirana anao Jesosy. Manahirana anao mifandray amin'ny Jesosy foana. Manahirana anao eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo foana. Zay foana. Halleluja. Dia fiainana fibebahana isan'andro. Fiainana fibebahana. Amen. Izay no hidinan'ny fanahy masina. Rehefa malala amin'izay vao midina ny fanahy masina. Aoka antsika tsy voafitaka. Na miteny tsy fantatra aoka tsy voafitaka. Amen. Satria misy miteny tsy fantatra tsy avy amin'ny Tompo. Halleluja. Tsy manana fiainam-bavaka akory izy fa hoe indroy fotsiny izy hoe nahatsapa raha dia efa hoe iny fanahy masina. Tsy avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mila fantaritsika izay zavatra izay. Halleluja. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Amen. Hivavaka antsika sady hamarana ny fotoana isaotra ny Tompo amin'ny fanatrehana. Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, isaotra anao lehibe indrindra ny fanatrehanao, isaotra amin'ny teninao, isaotra amin'ny fanazavanao. Tompo mibebaka eto anatrehanao zay raha ohatra ka izay Tompo malalo mbola ao anatin'ny tsy fahamasinana. Raha izay mbola mandeha tsy araka ny sitraponao, mbola miaroaro izahay.
Mbola mandeha araka ny sitraponay izahay, tsy mahafeno fonay, tsy mahafeno lelanay, tsy mahafeno tanana tongotray. Jesosy ao mifony izahay, fony eto anatrianao. Amasino izahay Jesosy ao, amasino ny fonay, amasino ny fisainanay, ny lelanay, amasino ny tanana amin'ny tongotray. Amasino izahay Jesosy ao mba tena ho tempolinao, mba ho tena tempolin'ny fanainao masina amin'izany teninao zany, ka tena iaina andeha araka ny sitraponao izahay Jesosy malala ao, fa tsy andeha araka ny tianay. Ary aoka izay hiavana aminao voalohany indrindra, aoka izay hitady anao voalohany indrindra vao andeha ho any amin'ny olona. Jesosy ao, amboaro izay tombo, amboaro izay Jesosy malala ao, mba tena ho fitaovana, mba tena ho fitaovana ampiasanao, ka ho amasinao amin'izao vaninandro farany izao, ka ho afaka andeha hitory ampalala ny hafa, ka ho lafaka aminao izay tombo. Raha misy koa ny voafatotra, mbola voafatotra ny lainga, mbola voafatotra ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra Jesosy ao, afao izay Jesosy ao, afao izay Jesosy amin'ny herinao. Raha mbola ao Jesosy ao ny fialonana, ny fahatezerana, zany rehetra zany mbola mangeja anay, afao izay Jesosy ao. Ianao ny hanafaka anay, ianao ny hanafaka anay Jesosy ao, tahaka ny nanafanao ireo olona fahiny izay voafatry ny devoly, ireo olona fahiny izay voafatry ny demonia tao anatin'ny aretina maro samihafa, no sitraninao Jesosy ao, nafanao Jesosy ao. Ankehitriny koa izay Jesosy ao, dia ataovo mba tena hitady anao amin'ny fonao tokoa izay, amin'ny fonay tokoa izay Jesosy ao, ka ho afanao izay Jesosy amin'ny fatotra rehetra, ary ho amasinao izay, ka ho tonga vazy ho ampiasanao, vazy ho tendrenao, ho iraka ao, anao ny asanao Jesosy ao. Aoka izay tsy ho variana intsony, aoka izay tsy ho variana satria kely sisa ny fotoana, aoka izay hitady anao an-dranomaso, aoka izay hitady anao Jesosy andro manalina, satria ho ianao izay mitady dia mahita, izay mandondona dia ho voana. Ka dia misaotra betsaka anao izay Jesosy ao, ny fanatrehanao teto, ny fiasanao, ny amin'ny teninao, ny fiderana, ny vavaka samihafa, mankasitraka anao izay Jesosy ao. Raisao ny fiderana, raisao ny fisaorana, raisao ny fanandratana, averiko any aminao Jesosy ao, ny voninahitra. Misaotra tomponay malala ao. Aleluia. Amen, amen. Dia tahiny Jesosy daholo tsika, dia raha hariva amin'ny 20 fotoanantsika ny amin'ny combat spirituel, ny amin'ny adiny iray eo. Izay dia tahiny Jesosy daholo.